Fantatrao ve fa monina amin'ny ilany atsinanan'ny nosy ny 470 mponina Madagasikara na dia 400 kilometatra monja ny manelanelana antsika amin'ny Afrika ato andrefana. Somary mampanontany tena koa fa raha jerena tsara ny saritany dia toa manome lamosina ny Afrika i Madagasikara ka mety ho saritany fotsiny ve. 500 taona lasa no ny andohan'ny tantara. Nisy mpanamory sambo heverina ho arabo niainga ny faritra Azia atsimo atsinanana tao amin'ny nosy indoneziana Nusantara namakivaky ny 490 kilometatra ny ranomasimbe indiana tamin'ny sambo entindrivotra mandrapitodiny ato amorontsiraka atsinanan'ny Madagasikara. Tsara vintana no azo ilazana ireto andian'ny mpanamory sambo ireto angamba satria nitotona amin'ny faritra be orana sy mahavokatra eto amin'ny nosy ka nanorom-ponena namaharitra tao. Nazo rotsakorana 530 mm isan-taona tokoa mantsy ny ilany atsinanan'ny Madagasikara ka mahatonga azy ho mando sy maitso ary mahavoaka mpambolena mandavataona. Ato amin'ny ilany andrefana, zara raha mahatratra 400 mm isan-taona ny tahan'ny rotsakorana ka mahatonga ny toetano maina, vatoina, fasiana tsy dia mahatehonina loatra sy mampanano sarotra amin'ny fambolena raha mitaha amin'ny ao atsinanana. Tsikaritra koa fa nanosy ato Afrika azy Madagasikara dia firenena ivelan'ny kontinanta ny nobetsaka anaovan'ny fifanarahana ara-barotra. Tsy mihoatra ny $7 isan-taona akory ny totalin'ny tany fanakalozana ara-barotra ifanaovana amin'ny firenena samy afrikanina raha mihoatra ny $4 isan-taona ny iarahana amin'ny la France, Chine ary États-Unis. Miala haintany no nahatamana ny razambetsika maro tato amin'ny ilany atsinanan'ny nosy fa ny haniliana ny fahantrana lalipaka sy ametraka paikady mahomby mitondra fahombiazana vaovao iorenany ho avy tsaratsara kokoa no safidin'ny taranaka amin'ny vanim-potoantsika ankehitriny.